miarabantsika indray manaraka ny fandaharana tontolo nomerika ho any anio dia anaraka ny tafatafan'ny arahana tamin'ny misitry ny fampiroboroboana sy fanovana ny haitao arakajy mirindra ny paofotra sy ny fifandraisan-davitra isika. Araka izay dia iompana tanteraka mahakasika ny fanavaozana ny lalàna mifehy ary koa ny tsara ho fantatra mahakasika ny fanatsarana misy eo amin'ny tontolon'ny fifandraisan-davitra isika. Raha ohatra amin'ny farany ary ny fandaharana. Andriamatoa Minisitra, inona no tonga fitondram-panjakana anova sy hanatsara ireo didim-panjakana rehetra voalaza teo ireo? Ny fitondram-panjakana zany dia nanao an'ireo fanovana sy fanatsarana indrindra amin'ny sehatra ny fifandraisan-davitra satria maro ireo mpiray-tana zany amintsika no te hisitraka an'izany nefany noho ny antony isan-karazany dia tsy afaka misitraka an'izany. Ao anatin'izany moa ny resaka saran'ny fifandraisan-davitra na ny fampiasana ny antsoatarby na ny fampiasana ny internet. Ka io réforme na fanavaozana natanterahana tamin'ny volana vitsivitsy izay tamin'ny volana aprily dia ny fanatsarana ny sehatry ny fifandraisan-davitra, zany hoe tena libéralisation totale du secteur des télécommunications na amin'ny teny malagasy hoe fanokafana ny sehatry ny fifandraisan-davitra ahafahan'ireo mpisehatra amin'ny fifandraisan-davitra zany mitondra ny fahaiza-manao, mitondra ny investissement eto amin'ny tany sy ny firenena amin'ny fomba malalaka amin'ny fanaovana an'izany satria fantatritsika zany raha ohatra ka hiditra fanazavana kely vetivety ary. Misy zany ny capacité internet avy any ivelany satria taritina magneto Madagasikara amina câble sous-marin ny internet dia rehefa tonga amorontsiraka zany dia mila entina an-tanàn-dehibe amina fibre optique ihany koa mandeha amin'ny tanàn-dehibe andrenivohitra na any amin'ny faritra. Ohatran'izany zany amin'izontsika amin'ny teny izao dia misy câble sous-marin anankitelo eto Madagasikara. Misy avy any Toamasina, Orange no opérateur Orange nitondra an'io. Misy ihany koa anankiroa amin'ny faritra atsimo ny Toliara ny anankiray dia ny Tolaniary ny anankiray. I Telma no mitondra an'ireo câble internet ireo tonga eto amintsika. Ary amin'ity taon'ity hisokatra tsy ho ela amin'ny faran'ny taona ny câble fanefany zany izay any Mahajanga. Izy io dia tsy miankina amin'ny opérateur ray fa misokatra. Izany hoe satria misy consortium na association ana mpisehatra iraisam-pirenena natao ao anatin'izany Facebook na ny orinasa Meta, ao anatin'izany Airtel, ao anatin'izany Telma, ao anatin'izany ihany koa ireo opérateurs internationaux. Capacité internationale anankiefatra zany tonga eto amintsika. Rehefa tonga eto amintsika izy hatrizay i Telma irery no nanana n'le backbone national dia nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana zany nanova nametraka n'izany didim-panjakana zany ahafahan'ny sasany ihany koa manao ny backbone national, ahafahan'ny sasany ihany koa manao fibre optique indrindra tonga dia fibre optique amina bâtiment zany amina trano ho antsika tsirairay avy ho an'ny daholobe na ho an'ny orinasa ihany koa satria teo zany i Telma ihany no afaka nanao an'izany. Zany moa zany ahafahantsika foana araka ny voalazako teo aloha hoe ahafahantsika mampidina ny saran'ny internet dia mampidina ihany koa ny saran'ny antsoatarby na ny interconnexion ny antsoatarby. Dia izany rehetra zany no réforme na fanavaozana natao tamin'ireo didim-panjakana ireo fa maro dia maro moa ny ao anatin'io satria teknika be ilay izy fa ireo zany anisan'ny ohatra azo raisina sy azo tsapahitanana amin'ny fanatsarana an'izany sehatra zany. Raha eo amin'ny sehatra arak'asa kosa ny famokarana asa moa zany tena mahaliana ny mpiaino antsika dia inona mba tombontsoa heverina mety ho azon'ireo mpamatsy vola na ireo tompony orinasa? Ao anatin'ny resaka arak'asa ny resantsika dia Madagasikara dia fantatra tokoa indrindra amin'ireo firenena amin'ny teny frantsay fa misy main d'œuvre qualifiée na hautement qualifiée satria fantatsika fa ny ingénieur informaticien dia misy eto Madagasikara tsy ampy dia maro ihany koa nefa ny lasa ny ivelany amin'izany sehatra zany. Ka io fampitokisana amin'ny sehatra tsy miankina satria fantatritsika zany fa maro dia maro
raha ny teo aloha ny orinasa zone franche textile amin'ny resaka fanaovana akanjo io zany maro izy na eto andrenivohitra na ny amin'ny faritra dia taorianan'izay vagy zay a dia tonga be da be teto amintsika koa ireo orinasa raisam-pirenena manao call center zany hoe le manao sous-traitance informatique na call center amin'ny resaka support téléphonique accueil téléphonique asoatran'izany dia taoriana kelin'izay a 10 taona lasa angambo zany dia taorianan'izay indray a ataontsika hoe 10 taona à peu près teo tonga indray a ny orinasa misehatra informatique zany hoe délocalisation na offshore ny développement informatique fanaovana logiciel fanaovana application mobile fanaovana intelligence artificielle malaza be Madagasikara amin'izany sehatra zany sy ny sisa izay tsy ho voatanisako eto dia izany hoe raha resaka arakasa ny resantsika raha ireo tontolo numérika ireo ankehitriny eo amin'ny 30 000 emploi direct ny tanjontsika ao anatin'ny 10 taona ho avy zao satria efa napetrakitsika daholo ny fondamentaux na ny fondement an'izany e-gouvernance izany na ato anatin'ny fitondram-panjakana na amin'ny sehatra tsy miankina napetrakitsika ny fondamentaux dia ny tanjona zany amin'ny 10 taona ho avy zao dia ny ametrahantsika an'izany ho 120 000 emploi direct sur les 5 ans prochaines années zany zany hoe ary io amin'ny tontolony eran-tany io fa tsy tsika rery ary ny banque raisam-pirenena manamarina an'izany fa rehefa développenao ny digitalisation na ny secteur ny économie numérique écosystème numérique dia izany dia mitondra hatramin'ny telo isanjato ny are-pirenena 3% ny PIB azoany zany to eo amin'ny 0,5% io ny atsika apekarisika avo enina zany io resaka secteur ny économie numérique io amin'ny emploi direct dia ao anatin'izany keo zany satria misy ny fiaonany raisam-pirenena ataoko na ny ekipan'ny ministera matetika ny ivelany ihany keo ahafahantsika zany manandratra ny mampiseho ny fahaizantsika fampiretiana ny fahaizantsika malagasy amin'ny sehatra numérique dia maro ireo na orinasa frantsay zany na orinasa kanadiana zany na orinasa any Afrika zany ohatrany any Maroc te ho avy eto Madagasikara apiroborobo anome asa ho antsika malagasy satria fantatry zareo fa dia tena mahay tokoa tsika amin'io taranja io ny zany rehetra zany nefa ilaina tokoa le fifandraisan-davitra resaka connectivité sy resaka couverture ka miady mafy tsika amin'ireo opérateur rehetra eo manentana hoe mametraka an'izany couverture izany ary ny fanamby izay niraisinay niaraka tamin'ny raisiny tenako sy ny opérateur mpisehatra zany amin'io fifandraisan-davitra io dia hoe tsy asiana 3G tsony eto Madagasikara fa avy any amin'ny 2G tsika na keo amin'ny 3G fa tonga dia atao 4G daholo dia efa nanaiky moa zareo rehefa miara-misalahy isika amin'izany hoe à partir an'ity taona 2024 ka hatramin'ny 10 taona ho avy manaraka zao dia ho rakofantsika hatramin'ny 520 isanjato ho 4G ny eto Madagasikara ahafahantsika zany manatanteraka an'izany vinavina rehetra raha zay tsika zany aingapandeha tokoa ny fanovana eo amin'ny aito arakajimindrindra na arahantsika sakitsika ny intelligence artificielle na vente en ligne maharaka ireo fanovana ireo dia zany lalàna velona eto Madagasikara raha ny resaka hetra ohatra ny resahana na ny resaka mifandidrana fotsiny varotra amin'ny alalan'ny internet efa ny fampiresahantsika io teo aloha satria moa araky ny efa ny voalazako ihany koa hoe ministera izay sahaniko dia ministera mahakasika indrindraindrindra ny fanovana sy ny fampirobokona ny atao arakajimindrindra tsy ny eto amin'ny ministera ihany fa ny amin'ny fanjakana ray manontolo zany hoe asa goavana sy fanamby lehibe niraisana iraka tamin'ny Andriamatoa Filohan'ny Repoblika ny Rajoelina izany fanamby sy fanavozana izany dia ao anatin'izany zany raha miresaka tsika resaka hetra miresaka tsika fanatsarana ny tontolon'ny numérika fanokafana orinasa any amin'ny resaka sehatry ny intestiny any amin'ny douane any amin'ny trésor any amin'ny resaka fikirakirana volam-panjakana mihitsy zany dia ity ministera dia miara-miasa amin'ireo seha-panjakan'ireo ao anatin'izany fanovana zany hoe fametrahana e-gouvernance resaka impôt fahitantsika mandeha dia mandeha tokoa ny resaka ny mety hoe tara kely angamba eto Madagasikara dia ny fiarovana ny zony mpanjifa ny fiarovana ny fikirakirana nireo données ny mpanjifa satria eto ampametrahana ny CMIL tsika na ny commission malagasy ho an'ny informatique sy ny liberté zany io vondrona io
no mikirakira ary miaro ny zoan'ny mpanjifa amin'ny resaka nomerika. Zany hoe misy décret efa nandalo tao amin'ny filakevitry ny gouvernemanta, nisy fanotsiana kely moa zany dia tokony andalo indray amin'ny filakevitry ny gouvernemanta sy ny filakevitry ny ministra Atsoatsy. Ka rehefa mipetraka io dia misy député ao anatin'io, misy sénateur ao anatin'io, misy société civile ao anatin'io, misy olona manam-pahaizana manokana amin'ny sehatry ny informatika ao anatin'io, amin'ny sehatra ny fahaiza-lalàna ao anatin'io. Io zany no manomboka ny rapitso no afaka manasazy raha misy orinasa manao miopefy amin'ny zavatra ataony. Dia ao anatin'izany koa nametraka isika ny CERT. Io CERT io indray dia ny computer emergency response team zany. Raha ohatra ka misy olana ara-teknika, ny CMIL no manasazy fa ny CERT no techniquement zany manao ny opération. Dia araka ny voalazanao teo hoe ny signature électronique koa zany mbola tsy ny efa misy ny lalàna fa mbola tsisy ny décret d'application. Eo andalana mpamaranana an'izany koa itsika amin'izao fotoana izao. Ao anatin'izany koa ny convention de Malabo amin'ny resaka protection des données personnelles, efa eo andalan'ny fanasoniavana an'izany koa ny républicaine Madagascar. Izany hoe ny teknika rehetra efa ao, ny juridika zany ny ara-lalàna no eo ampanovana azy tsika amin'izao fotoana izao ka amin'ity taona ity dia vita daholo zany rehetra zany ahafahantsika ihany koa ao anatin'ny fanatanterahana andreo velolan'Andriamatoa filohan'ny République zao zany manafaingana sy mandeha aingana kokoa ny resaka digitalisation. Izay indray ary ny fandaharantsika ho amin'ny anio, koa manome fotoana ho anao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.